ho fampiroboroboana ny baolina kitra izay ihany dia tetikasan'ny FIFA sy ny fédération malagasy ny baolina kitra ao anatin'ilay effort friendship dia malagasy tanora malagasy roa alefa any Rosia iofana nofaizana eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity izay entiny namana Sakinora Kotomanana ny andinindininy izay vaovao izay. Tafiditra indrindra amin'ny fandarana asa football for friendship na ny baolina kitra ho an'ny firaisan-kina sy fankatiavana izay napetraky ny société Gazprom dia ankizy malagasy roa no andeha ny Rosia nivaloka hatramin'ny 15 Jona ho avy izao. Itokina Ratsimbason izay mpilalao baolina kitra ao amin'ny kluban'ny Collège Saint-Michel à Parbe sy Rintso Rakotomamonjy mpianatra ao amin'ny Kids for Kids Ilafy izay ipetraka ho mpanao gazety tanora no voasafidy nisolo tena malagasy amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany voalohany ho an'ny football for friendship. Fifaninanana izay ahitana ekipa 2-30 misy mpilalao 9 fantatra fa ao amin'ny ekipan'ny Dama Gazelle no misy ny Hitokina. Mandritra io tetikaso io dia hifampizara fitiavana sy traikefa amin'ireo ankizy avy any amin'ny firenena hafa izy menada ireo mandritra ity fotoana ity. Eo ihany koa ny fampiresahana amin'ireo mpilalao kalaza ary farany dia hianoka ny tombontsoa hijery ny fanokafana ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ikatroan'ny Rosia sy Arabia Saodita ireto ankizy malagasy roa ireto. Alarobia tolakandro teo ary nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny baolina kitra sy ny fifankatiavana natao tetsy amin'ny Saint-Michel à Parbe dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy izy menada ireto. Akoatr'izay dia nisy ihany koa ny lalao fampisehoana noentina nankalazana ity andro iraisam-pirenena ity nandraisan'ny ekipa lasy-vavy eo amin'ny Saint-Michel Lanjara ny ampiny ekipa pirenena malagasy vehivavy ary ny ekipa ny Knapsa Sporitas. Koa satria fifankatiavana sy fampiraisana no nankalazaina dia nafangaro tamin'ny ekipa efatra samihafa ireo mpilalao avy amin'ireto ekipa efatra ireto. Teo ihany koa ny fanolorana bracelet miloko manga sy maitso izay mitovy amin'ny lokon'ny kianja sy ny lanitra ho mariky ny fandeferana sy ny fifankatiavana.